Atolotry ny Excel radio anareo mandritry ty herinandro ty. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Sangoloza. Tantara nosoratany Diamato na Rakoto Arsan Patrick. Ireto avy no hanomena ny tantara. RH Tody, Voary Fanjanirina, Nasaina Maxime, Iratra RN Masté, Toavina Manandratrasiny, Maria Rosa. Nandray ny feo Santa Finaritra, nikirakira ny lafiny ara-teknika. Tsitoaina Arinaja, Nanatotosa Diamato. andro voalohany. Tena reraka Ramatoa. Tonga ianao. Aleo ary aloha esoriko ty palitao ty dia antoka etsy amin'ny plasiny etsy. Reto Ramatoa, fa mba misy zavatra afaka nalana zanany hoanako izany ve aloha, fa tena sady reraka zany ny nonako. Ie, atao ohatra mbola misy ambiny mihitsy ny ao ka nofinosiko atsy ilay izy fa efa haiko mantsy hoe andao nabezo ny vadiko. Rehefa lasa mpaminany mihitsy any vadiko e. Fa mba harosoa rehefa tena refina mihitsy any izaho zany e. Vetivety ary aloha fa ampirina an'ireto etanao reto a dia akazy e. Tena lalana izay vitako androan'izay a. Zany tokoa rehefa manaraka ny tompo e. Mila mijalijaly kely aloha raha andeha andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Ny fahavelomako dia atokako azy e. Na mafy na mora ny fiainako dia tsy halaminy mandrakizay. Vonina izaka ny hazo fijaliana ho ahy. Ampafiry ny jalony eton'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana moa zany e. Izay jaly kely tokoa fa tsy ho vitako e. Zakaiko ny andro anjarako e. Izay anie dia vitako e. Eo ny sakafo dia ataovy ary e. Fatao variana be ianao rainy a. Oay, tena variana be. Ahoana ozy izy ianao teo? Efa reto voniny reto ho any sakafo. Fa ngahy ianao tsy nola ndraika? Tena nona mihitsy ka. Efa ireto sady. Avy ary araka hihinana amiko eto ianao e. Mazotoa ianao fa za zany oatra mbola tsy nona. Fa nanao ahoana aloha ny dianao tany e. Mba tantarao amina fa tena te be amantsiko. Tena tsy mora le manaraka ny tompo reniny a. Tsy maintsy mahery ianao fa tsy mahazo kivikivy zany. Fa nisy inona? Fa nga tena mafy be mihitsy ka. Tena mafy ho aho. Sasany zany vao mahita anao dia mandositra fotsiny ny ataony. Tena mampalahelo zareo e. Olona hitondra famonjena ho azy vera nga dia hitsoahany indray. Ny sasany moa dia sahany mihitsy ny mandrora anao. Zany ve rainy? Eno a. Mahereza fa izay ilay manaraka ny tompo e. Adiditsika ny manoro azy lalana tsara tokony izorany ka tsy atao akivy re zany e. Tsy za mihitsy aloha no kivy reniny a. Fa zao marina a. Efa ininao ve ny vaovao malaza be amin'izao e? Fa vaovao inona zany? Maro be mantsy izao ny vaovao mandeko. Dia mety hoe izy amin'ireny zany? Le hoe tranondolo anosy be ville e. Efa ianko ihany fa maninona nefa e? Maty tany anie Pasteur Zamaria e. Efa ininao ve zany? Ie, efa ianko ihany fa ohatrany tsy dia nalinako. Izy koa anie tiany tia misekoseko ty e. Sady mbola vao mpiofana ho paster izy raha tsy diso a. Dia tonga dia tany amin'ny zavatra mampidi-dozany tetatetahana. Zay aneo ay. Za io zao vao manam-paniriana haka-jodranao am-piangonana fa maninona ka? Andeha ho any Anosy be tsika e. Inona tsara? Zany ho a. Manjana amin'ny tisiko ty tena lasa nitateraka amin'ny foko. Fa ny olana zao dia izy mipetraka ny Tananarivo tiako. Amin'ny fomba ahoana ny aonanay. Zany efa mipetraka ty Anosy be. Mino raga za fa tsy maintsy mbola ion zay ndray androany. Mino an'izany. Fa ino ty mahavariana anao anatin'ny finday iny e? Sady amin'izay miherihery. Tandremo fa ho lasa dala amin'io a? Aiza kory mama. Mba misy mahafalifaly fotsiny ato fa tsy misy inona kory. Sady lasa dala ahoana koa e. Ty Facebook-nareo ty mampiaiky mihitsy e. Mba vita zao ve zany ny raha nasaiko nataonao tao? Efa vita daholo ka. Ny vary sisa mbola tsy masaka fa miandry ilay laoka natokoko tao
Aza matahotra mama fa vetivety io fa mba taiza marina nareo ty Fa ngatsy makamo e. Fa inona no makamo ka fa misy inona tany Ka mbola makasika ilay tranontsika eny Amboatavy ihany anie. fa nisy inona teny lazao fa aza be safara Ka momba n'izay no nampiantsony inspektera na lazay fa zandry eo no namona ilay pastera mipetraka tao. fa nareo ahoana koa fa iny ve mitapy fa magaga marina ry mama ny zava-misy eo amin'ny tanana io izay olona mipetraka ao dia maty avokoa sady amin'izay maty amin'ny fomba matsoravina fa inona ary ny antsony izany Raha mba fantatro mantsy ry toko fa ny adalan'ny indray na tonga n'izany dia tsy haiko fotsiny 10 taona lasa marina izay nitsangan'ireny zava-dozy ireny. Tsy tiako iserana eo amin'ny fiainako akory izany tsy ary izany indray alahady izay. fa iny ty mahavariana anareo manontany anareo ne ahy Manaitra koa ianao ka ahoana ozy ianao? fa misy inona ho aho amin'ny trano io toa izay olona rehetra mipetraka ao dia maty avokoa sanatria ve ka misy lolo Aza miteniteny foana ary toko fa lolo ahoana? Tsy misy lolo izany ao. Nga dinao fa efa ela mipetraka teny eny isika e. Eny fa tamin'ny mbola kely zaniko Tsy misy an'izany na tamin'ny mbola kely ary mety olona te ampiorory fotsiny ao ambadika izao fa tsy lolo izany. za koa efa nieritreritra n'izany ihany Ka izay mihitsy io. Fa aleo aloha jereko izany laoka izany fa ohatran'ny may. eny tokoa tena may mihitsy izy izany sao dia mamisy vola kely aky any ividarina kary fa raha magabe izany ny sipa. Efa ho toko sika fa aza mitapitapy efa masaka koa ny vary ao an-trano fa mba nanao ahoana marina ny fanadinanareo tany Tola tezany Adamaseva ary tia. fa ina kosa ny taola tezany Adamaseva Ka mafy zandra nisy mba haiko na kely ary so ihany fa mba mitondra kalaky ny sipako. Zay tsara fimanana ho tsy tapohany losa. atao fa mbola ho tratra amin'io nareo fandao ary maninona raha mianatra tsara dia mahay fa tsy manao an'izany foana Ka izany eky efa nianatra e fa tsy nisy zavatra mipetraka tato anatin'ny lohako rehefa tena tonga ny fanadinana. So ihany fa nitondra le fandehany dia tsy naninona ihany. kevy amindritsika Aza kivy izany kivy fa mbola lavitra ny lalandry e. So sady ve dia ho kivy. aleoko mangina fa efa tonga koa sika Amen. Ka ao raha ataovy ny sakafo mazotoa daholo Ka mba nanao ahoana ny examenareo anio ry kanto a? Vita tsara ry mama. Ay, Tsy misy atahorana raha iny. Fa mba tokony mandeha vakansy sika rehefa vita ny examen anay eny e, marina izany. Fa ho avena aloha ny examenareo mety vita ka. Amin'ity herinandro ity ihany dia vita ka. Amin'ny herinandro sika dia afaka mandeha. Dia mba miaraka daholo sika rehetra e. Izay zao mba tiako. Moke dada tsy afaka mandeko. Tena makano koa izany ka. aza atao sakany izany ataovy tsara ny vakansy anareo ainareo fa za koa tsy afaka miala fa ataoko aiza ny fiangonana Tsy maninona re izany raka izy fa manaraka indray izy mandeha. Mihina fa efa afaka mantsy izy amin'izay. Akintsika amin'ny tompo e. Fa atao tsy miteny mihitsy ho ana sandratra e. Fa misy inona? tsy misy inona rery mama fa mandinika an'ity examen amin'ny herinandro ity Fa nga mbola tsy tapitra ihany ny examenareo hoe mbola misy amin'ny herinandro ka. Ie, mbola misy izay talata sy lakamisy Izay izany e. Dia tsy maintsy miandranao indray izany vao mandeko. Kosy e. Aleo tonga dia mandeha fa tapa-bolana fotsiny ve ny vakansy ataona ihany. Raha mbola hiandriana sandratra amin'ny herinandro tena aleoko mijanona ka. tsy misy miandrana izany io ry mama fa mandany nareo mandeha raha mazota dia manaraka nareo avy aty ariny Tsy hafahafa be ve izany e. Tsy aloha ve miaraka ihany. tsy misy hafahafa izany eo e manaraka nareo za vao vita ny examenako izany tsy zazakely tsono ry mama e aza manahy ianao Marina mihitsy izany ry mama. Aleo tonga dia mandeha aloha sika dia manaraka izy.
Faiza moa izany ny hanao vakansy Ohatrany mahita hevitra e. Fa hevitra inona ary ny hitanao e? Aleo izay tiana ankizy no andehanana ka. Hita ho Ka mety ho afaka raha ohatra hoe ananosy be tsika mandeko. Fa hanosy be ahoana e? Tsy mety ny any ka. Riva oka ny tompo mivory eto amin'izao anio izao. Mila miambina mandrakarivo sika fa efa akaiky ny farany. Efa tena tsy milamina tsony ny tany amin'izao ry vahoaka ka mila mivavaka sika raha te handoa valinlanitra. Amin'ity alahady ity koa no ilazako aminareo fa izahay mianakavy kely dia andeha hamita ny asan'ny tompo any Anosy Benivillany. Mino aho fa efa maro tamintsika nareo fa namoy ny ray aman-dreny ara-panahy sika no nisotasota ny Satana. Ka izay indrindra ny antony andehanako Anosy Benivillany fa manjaka loatra ny asan'ny maizina amin'ny toerana io. Ka eto aho dia mangataka vavaka aminareo havana malala ao amin'ny tompo mba hitondra mbavaka ny diako any. Tsy mora ny adatrehako any, kanefa tsy joka amin'izany aho. Tsy maintsy resy ny Satana. Raha pitso ihany izahay dia efa hanaingy. Ka ho anareo maniry ny eo aminay farany alohan'ny andehananay dia afaka tonga ao an-trano. Izay angamba fa aza mitsahatra mivavaka ry vahoaka. Ny tompo ombantsika. Raiso ary ny tsodrano. Tena tsy laitra mihitsy le rangahy ka. Efa tsy nanaiky an'izao dia mbola hisisika no any any izy. Sady amin'izay eto maso ny fiangonana mihitsy izy no milaza an'izany. Fa inona mihitsy ary ny tiana tongavany? Tena mahakamo ka. Aleo mandeha mody fa tsy. Natolotry ny XL radio anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Sangoloza. Tantara nosoratany Diamato na Rakoto Saint Patrick. Ireto avy no hanomehana ny tantara. RH Tody Voary Fanjanirina na Saina Maxime. Iratra RN Masté. Toavina Manandratrasiny Maria Rosa. Nandray ny feo Santa Finaritra. Mikirakira ny lafiny ara-teknika. Tsy toaina ary naja. Nanatotosa Diamato. mbola itoy. Atolotry ny XL radio anareo mandritra ity herinandro ity ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Sangoloza. Tantara nosoratany Diamato na Rakoto Saint Patrick. Ireto avy no hanomehana ny tantara. RH Tody Voary Fanjanirina na Saina Maxime. Iratra RN Masté. Toavina Manandratrasiny Maria Rosa. Nandray ny feo Santa Finaritra. Mikirakira ny lafiny ara-teknika. Tsy toaina ary naja. Nanatotosa Diamato. andro faharoa. Efa vonina daholo ve nareo e? Anaingy amin'izay mantsy sikako. Fa inona mihitsy ny tena andohanao ty rainy a? Fantatrao tsara mantsy fa mampidoa zany dia mbola tsy laitra ihany ianao fa dia ny andeha any foana masaka ao andohanao aoko. Esory ny tahotra ho isika no tokony hampiororo ny Satana fa tsy ny Satana indray no hampiororo antsika. Sikiny ny finoana fa tsy izany mihitsy ny nahafantarako anao hatr'izay e. Vehivavy manam-pinoana raha ianao. Zay no antony nangalako vady anao ka tsy haiko raha tadidinao. Tadidiko ka. Aza manary mama fa tsy misy ninina zany any a. Any ary mahafinaritra beko. Indrindra raha hoe eny amin'ny baoritra rivarivariva. Tena toy izao mihitsy reninao tamin'izany. Tsy mba misy na dia tahotra tao anatiny arany. Tsy haiko hoe inona nahazo anazy taty aoriana fa toa lasa matahotra, lasa malemy fanahy, tsy matanjaka amin'ny fiainany. Aleo zany ho any fandao andeha rehefa andeha. Tsy aleo ny dohika nareo mianaka eto mihitsy a. Fa mba aiza aloha na sandratra e. Andeha amin'izay mantsy sikako mba hatsoy kely re izy ry kanto a.
Orina sandratra. Ho avy e, fa efa andeha anareo? Efa diany andeha mihitsy tsika io ka mba jerojero tsara ny trano dia oviana moa izany ianao tia no manaraka anay ka. Mety amin'ny zoma maraina vao miala aty dia mba tsy eny anareo e, tsy hitako mantsy ny toerana misy anareo any. Mety izany ka, mety so fotsiny ianao rehefa tonga dia tsy eny anay. XL Radio manolotra ora ho anao, mety atao vovonana. Dia aza dino mivavaka. Izay kina sandratra fa mandram-piona dia jerijereo tsara ho an-trano Eny e, aza manafa ho jerijereko tsara dia bon voyage e. Zerikala, amin'ny zoma zany dia endry tsara. Tandre madiditra ato. Izany tokony teny andrian'izany, aza mianan-kendreo. Andeha ny lalana ny zoro fa efa sasany andro koa dada sy mamy e. Kanto Ory kanto aiza ianao fa ela be fa taraika anie tsika e. Ho avy e. Masokale, zay, velona. Eny akia. Misy mandondondondogna zay vo aneny aminaty lakile. Izy koa fatsy agny akisy tsy vita mora fa vitaiko mafibe. Aza ovaina ry dada le hira fa inona ry tia? Hira amilay be zany vera nga dia ovaina zotsy. Mba hira mpivavahana ianao na anaka fa tsy hira n'izao tontolo izao ratsy anie reny ireny. Ny anareo koa ranga mahakamo. Any an-trano efa toy izao foana ny hira mandeha dia atiako mbola sany any. Tena kivy sady marina amin'ity vakansa tiako ty. Aza manao an'izany kia. Fa maninona koa moa reniny dia novaina sady le hira teo ino mba hira tiany dia mba alefao re. Efa novaiko e, dia aza hitavatavanareo mianaka fa tena mahakamo ka. Sady efa izany hiranareo efa akaiky koa tsika izao. Tena mandeha be koa izany fiara izany ka. Tena efa akaiky marina. Lazatsika mifandritra teto fotsiny moko. Efa akaiky dia tsy hitantsika akory. Vitiny ny fanadinana. Ary aleo mba hanokatra Facebook ndraika efa ela koa antotato. Ary tia indray ilay tovolahy adala mihitsy za tika. Olona mbola tsy fantatra akory raha tsy tato anaty FB izy ny ekeko. Izy aloha tsy ratsy e. Ay fa nisy mesazy ny kay tato. Ary efa ela be izy izany ary iny fa mbola nandefa ihany. Ao e, salut ianao, fa taiza foana ny elaela tsy hita. Aleo valiana e, teo foana rehefa mbola sahirana namita examen. Ary aleo alefa e, iny fa fikosaka. Ary aingana be izy raha maly inona hono zato valiany dia nanahoana hono izy tao. Nisy fanantenana ihany ve? Aleo valiana, tao izy tao mba nisy fanantenana ihany kosa ka. Sady zany mahay be. Aleo tsy na emoji kely mihitsy. Zay, iny fa hitany tao ela be. Iny kosa ka aleo vakina. Zany ve tsara ki zany atao tsara ny fianarana fa zaho malahelo anao. Afaka mba mahazo ny laharanao ve dia mba hiresaka sika. Malahelo aho nisy. Aleo valiana e, izaho koa anie ka malahelo be anao. Ino laharako dia antsoy ary aho. Ary iny fa namaly. Ok ary. Tena hita gamtika. Allo raisiny. Allo? Salut ndry. Toky ihany akia le nomenao numéro teo. Ay ve, salut la. Inona ny vaovao? Zao fotsiny ty malahelo anao. Fa maninona ho zany alalovanao e? Tsy haiko akia,
Fa tiako loatra ndre. Tiana be aminao nefa manino? Nefa sika mifanalavitra beko. Ianao tanahy, nefa za ty Anosy be. Anosy be? Ie, ty Anosy be. Fa inona matataitra anao? Zany hoa fa za koa any andeha hanao vakansy any rapitso e. Miainga vao maraina. Aza mivazivazy akia. Fa tena matitra ve anao e? Tena marina ane zany e. Rapitso aho miainga. Mety ho tafiona ihany angamba sika. Zany ve? Tena faly be. Tsy hitako izay anehoana ny hafaliako. Tena faly ahy e. Na za koa ary ane lesy faly be. Fa tapahako aloha ela fa rarivotsika miresaka tsara. Eny akia, mazotoa e? Ie, mazotoa. Dia zay raha misia. Mino efa fantatrao zany a? Efa fantatro zany ka. Zany anie atondehako aty e. Anafoana ny asa maizana ny antony anirahany tompo aty. Araka nambarako teo moa e. Mino fa olona mpisopatra fotsiny tao ambadika reny ka manana olana aminay manokana. Zay ane ka efa mipetraka teny e. Tsy nisy nantsangy zany teny. Taty aoriana vo hoe misy zavatra hafahafa ao. Tena mino fa tsy lolo zany no manakorotanao fa olona. Mino an'izany a? Na olona manakorotanao, na lolo. Tsy maintsy atsahatra teny zao fa asan'ny satana daholo zany. Fa aza manafa efa eto avonina nala zany. Dia misaotra betraka anao aloha za e. Hoentiko ambavaka ianao. Fa hono hoe raha tsy mahadiso. Pastera zany ianao? Tsy misy tokony hampadiso anao ka. Ie, pastera amin'ny fiangonana iray ao Antananarivo ao aho ka. Dia ianao rery ve zany mipetraka ao? Ka. Raha ny tokony ho izy dia za rery fa nanara loatra nanao vakansa ny mpianatra dia mba noentiko taty e. Aty daholo ny vady aman-janako no manao vakansa. Hainao ihany fa za raha mba misy okazion ohatran'izao mba ilan'ny ankizy sasatra e. Efa mianaka izay no mipetraka ao e. Za sy ny vadiko ary ny zanako roa vavy. Dia aiza zany zareo amin'izao ka? Toa tsy niaraka aminao aty manko? Nasaiko nijanona amin'ilay toeram-pisakafoanana ery Atsimo ery zareo ka. Fa tsy tiako hiaraka amiko ety. Hainao ihany ny vehivavy, taitaitra izay ihany mantsy izy koa efa manana olana amin'ny fo e. Dia naleoko najanona teny mihitsy izy. Tsapako mihitsy zany. Ary mety na najanonanao azy eny. Fa dia efa izay zany e. Mipetraka fotsiny nareo no ao. Tsy manofa. Somary manadio kely nareo fa mino efa maimbokoana be ao izay. Tsy maninona ka. Mety rapitsa angamba izay vao anadio fa efa hariva koa ity ny androko. Efitrano ray ihany angamba aloha no diovinay fa atorianay raha alina fotsiny. Ie, tena mety zany. Fa dia mirarisoanareo ary e. Ato koa ty tsy misy hanina masakako. Ka aleo zokony anao riny zany fa angatadalana angamba aloha za e. Efa tiako moa ny fanalahity dia tonga dia afaka miditra zany zay rapitsiko. Aza misalasala tsony fa efa tovy anareo e. Eny ary fa mandram-piona ianao e. Mandalondalo eo ihany rehefa malalaka e. Eny ary. Io. Natolotry ny XL radio anareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Sangoloza. Tantara nosoratany Diamato na Rakoto Arsan Patrick. Reto avy no hanomehana ny tantara RH Toky, Voary Fanjanirina, Nasaina Maxime, Iratra RN Masté, Toavina Manandratrasiny, Maria Rosa, Nandray ny feo Santa Finaritra, Mikirakira ny lafiny ara-teknika, Tsy toaina ary naja, Nanatotosa, Diamato. Mbola itoy. Ako ny tanàna ihany ny antsika e. Sy hoe mivalopolo teboka enina. XL Radio, ma station radio. Mikalokalo isika andiany koa rehefa eto amin'ny akontanàna.